L'actu du jour. Akorab sikany salama sika rehetra ampafantatra kely anareo ndray aho zany amikasika ny tantara kely ny secret de Gosserez. Secret société d'études de construction et de réparation navale. Zany hoe toerana fikarakarana fikojakojana na fanamboarana sambo ao Adego zay m'intéressé ny firenena ambony. Ary am'izao fotoana zao misy fampirarana zay tsy mazava zany mikasika an'io Dego Secret io. De tantara kely anareo inona moa zany ny Secret Dego. Izy fiteneniko anareo famboarana sambo fikojokojana zay mahaliana firenena lehibe izy io. Nahoana moa zany ny Dego Gosserez ny toerana stratégique zay mahaliana an'ireo firenena lehibe reo. Satria raha hitantsika amin'ny karta Dego Gosserez zany amin'ny farany ambony Madagasikara. Amin'ny farany avaratry Madagasikara misy an Dego Gosserez mijery carte du monde eto io toerana io dia manome fidirana amin'ny ampahan'ny tena manandanja amin'ny ranomasimbe indiana andrefana iny. Zay lasa fivezivezena amin'ny resaka angovo. Any andrefana dia misy any Mozambique sy morotsiraky ny antsinanan'ny Afrika ary ny ranomasina mena. Antsinanana kosa dia misy any India sy ireo lalam-pirenena lehibe makany Azia. Ampahany lehibe amin'ny varatra eran-tany zany amin'ny vezivezy na ny angovo mandalo amin'ny ranomasina be indiana io. Zay tsy de ananany Rosianina loatra. Na resaka ravitaillement mba mahita toerana amin'ny faritra iny tsy de manana loatra zany Rosianina ao anatin'io zavatra io. Noho izany eo akaiky ny lalana mpandraisana mampitohy any Afrika voatany atsinanana indiana ary Azia io toerana io. Dego Gosserez tena anisan'ny hoe toerana voary io secret io. Ohatrany na tena nataondragna hary mihitsy zay mahatonga ny firenena lehibe liana amin'io resaka secret io. Maninona zany moa Russie ny sahirana amin'io secret io? Satria ny Frantsay zany nitafika Frantsay an-dranomasina tena anisan'ny hoe niady te azo an'io zavatra io. Fa hatreto de ny Russie zany no liana be amin'io te azo an'io miazakazaka be mafy. Efa nisy fotoana zany moa ny ministre ny affaires étrangères nandeha niaraka tamin'ny délégation nitarihan'ny Alexis Briac io mpitondra fanjakana hay mpitondra fanjakana zany nitarihan'ny Alexis Briac chargé d'affaires vonjomaiky an'ny fédération russienne zay ao Madagasikara nitsidika an'io toerana io. Hatreto zany tsy fantatra mazava hoe namidy ve io. Satria efa natao pabe maso ny fanarana mikasika ny Rosianina io. Fa tsy hoe namidy tsisy fanarana mazava hoe namidy ve. Sa fiaraha-miasa fotsiny ve. Sa nomena ny Rosianina ve. De inona ny tombony Madagasikara ao anatiny ao. Zay zany ny question mipetraka amintsika rehetra. Zay tsy mangarahara. Raha mampidi-bolo ao ve ny Rosianina. De ohatrany ahoana ny fahaleovan-tenany io secret io fahaleovan-tena Madagasikara. Raha ohatra miara-miasa ve ohatrinona ny tombony Madagasikara. Hatreto mbola tsy fantatra mazava hoe inona marina zany ny tombontsoa Madagasikara amin'ilay fiaraha-miasa ny Rosianina. Mbola tsisy. Fa ny Rosianina zany mahazo avantage be efa mitsidika ny toerana zay metimety aminy daholy. Madagasikara eto mbola tsisy hoe ity foto-drafitrasa tena mivaingana tombontsoa avy amin'ity firenena ty. Na hoe mijery ny intérêt Madagasikara mbola tsisy hatreto, mbola tsisy. Tena mbola tsisy. Zay zany somary magaga na kely mahatonga na mesista be miresaka amin'ity. Inona marina mazava ny fiaraha-miasa entre Madagasikara Russie namidy ve io secret io. Raha fiaraha-miasa zany de inona le fiaraha-miasa mazava. De inona ny tombontsoa Madagasikara ao anatiny. Satria io toerana io tena point stratégique. Ny Rusianina
de manana fitaovana resaka famboarana sambo matériel manana izy to fa le toerana hanamboarana metrana an'ireo matériel reo ato ranomasimbe indiana ato de Gosereza mba moramora koa miraha vitaehan'ny sambo na manamboatra ny sambony amin'ny resaka ady io akaiky zany ato de Gosereza akaiky be ao moramora mirisiana kokoa zany no mamatsy na hoe miraha vitae na miresaka solika na fitaovana fanamboarana amin'io secret dego io dego secret na io ve toerana fanamboarana tsotra sa hoe fanamboarana sambo miaramila sambo tafika amin'io resaka ady io raha resaka géopolitique tafitra lala Madagasikara satria Madagasikara zany manoana ny Russie manampy any Russie amin'ny fanamboarana sambo tafika sambo entina miady de ahoana izy nareo vis-à-vis ndreo Asie la France États-Unis India raha nitoeran'ny Madagasikara zany somary mbola marefo be zany raha hiditra ao anatin'ny géopolitika sahady Madagasikara manampy any Russie amin'ny toerany satria tena intéressant be amin'ny Russiana io ao izy no miraha vitae na sambo miady na ny carburant na ny sakafo zay ny teneniko hoe mila mazava tsara hoe inona marina ny fanarana ataon'ny fanjakana amin'ny Russiana amin'io dégociarezy io raha ohatra fiara-miasa zany de jusqu'ovina fiara-miasa aza vao raha ohatra namidy satria atreto tena mbola tsisy mazava mihitsy hoe inona marina zany ny fiara-miasa ao anatin'izay inona ny tombo Madagasikara ao anatin'izay zavatra zay hosahirana Madagasikara hosahirana fa mbola kely loatra raha hitra anatin'ny géopolitika hoe andeha anampy any Russie resaka ratafika ve ny firenena kely ohatran'io raha ohatra ka hiara-iasa aleo mampirafy mba apetraka ny fahaleovan-tena fa tsy hoe hijanona anampy any Russie tena hoe amatsy any Russie anoana ny Russiana mihitsy zany ianao amin'ny resaka toerana tsara be ohatran'io Russiana tena mana fitaovana namboarana sambo fa ny toerana izy sahirana izy aty amin'ny partie océan Indiana aty tsy manana izy mora kokoa izy raha ohatra mahazo an'io secret io izy eo izy miraha vitaehan'ny sambo miady sy ny miaramilany sy ny anany de Madagasikara zany mampiatrano azy de ahoana vis-à-vis ndreo tandrefanareo tafiditra ao anatin'ny géopolitika zany Madagasikara miaraka amin'ny Russiana nefa tsika tena ny aimbe tsika mbola any amin'ny tandrefana ho tapaka daholo zany rehetra fiara-miasa ana fiaraleovan-tena zay Madagasikara io ve niakondakondro amin'ny Russiana ao tsy mitovy zany hoe manana maro ianao afaka mampifilafila toy zay hoe tsy manana mihitsy tsy mitovy zany mbola tsy fantatra hoe inona marina ny fanarana amin'io ny fidiram-bola Madagasikara raha sokafana ve io raha omena ny Russiana ve io eo amin'ny lafin'ny teknisiana sy ny karazany ny Russiana rehetra ve miasa sa misy mpiasa malagasy hiditra kely ao anatin'io inona ny tombo Madagasikara ao anatin'izay namidy ve sa nomena ve sa fiara-miasa ve de ohatrinona inona ny vola miditra ohatrinona ny any Russiana miditra ao de inona ny tombontsoa Madagasikara ao sa hiditra cafouillage ihany atsipitsipika ihany ny anaty teny ity satria enjana be io raha ohatra ka mba fantana ianareo fanjakana azavanareo inona marina ny tena fanaranao amin'ny Russiana amin'io secret ny dego io secret ny orinasa mpanjakana io efa betsaka naniry ny tafika frantsay ara tafika Andramasina nanireny io fa mbola io izy io
zao nareo fa tena miaraka mihitsy miaraka amin'ny ministre ny affaires étrangères nandeha nitsidika atsy any miaraka tamin'ny délégation russiane natao officialy izy iny fa le fanarana officialy ndray tsy nitenenareo inona marina. Voilà, raha misy an'izany tombotsoa zany de ndreo mianakavy eo. Fa mbola ho avy resaka ny hasina iny ministre ny affaires étrangères non ny ambassadeur ny hasina mbola ho avy koa resaka amin'iny satria reny le olona volavolaina reny le nitantaraiko nao tamy voalohany. Ny Rusiana de mamolavola olona eraky ny Afrika hanampy azy tsy andeha asongadina ny tanindrazana fa ho ampiasainy reny ho contre ny tanindrazana tsy mieritreritra ny tombotsoa ny tanindrazana jereo ny fomba firesahan'ny hasina iny manina raha nasao daholo ny toerana ratsy any Rusiana fa ny toerana tsara ihany modina asongadina de raha nitantaran'izany Rusiana zany le tsara ihany teneny reny le olona travaena volavolaina iteny zavatra tsara mikasika ny Rusiana ry hasina ndre tany reny nianatra efa nitantaraiko anao ve ny olona rehetra zay nalaina nianatra tany eo misitoa miresaka diplomatie de reny anazy reny ary tena manao fanarana mihitsy hoe tsy mila miresaka zavatra ratsy any Rusia nareo fa zavatra tsara foana mba hangalana anareo de anareo ihany no mandeha manipule ny tany fiavianareo mba ho sovalinay zay le izy raha ohatra ka teny tsotsotra ianareo zay mianatra ty rehetra ka ampinay aty anaty ny asan'Andriamanjato reny de anareo no ampiasaina mandeha manipule ny vahoaka anareo sy ny tandrazanareo mba ho tombotsoanay zay le izy efa ndresako nareo taloha zany anaty ny asan'Andriamanjato reny fitondrana firy ozy ny arahan'ny asa fa ngahina ny zavatra vitany dokadoka ny Rusiana io satria nahazo an'io place io reny le mipetraka aty tsy misy geste tsisy atao de miandry place fotsiny fa tsara hoentsika rehetra ty fanjakana tokony manazava reo inona marina le fiaraha-miasa nomena ve sa inona raha nampy any Rusia nareo am'izao situation Rusiana ady be zao ananganady ve tsika am'rety firenena tandrefina zay mbola ekinany fiainatsika manontolo zao anapaka fiaraha-miasa ato zany ianao de anomevana ny Rusiana ianao zay kely mbola tokony firenena maro manampy anao fa tsy hoe anao andeha rery iaraka amin'ny Rusiana zay gideny tsy manafahaleovatena tsony katria tsisy tany ale zay zany Madagasikara eto eritreretinareo mpitondra ihany zavatra ataonareo fa aza tia kely hoe manao fanarana ambadimbadika any de hoaninareo zavatra tombotsoa Madagasikara fa tsy eritreretra ny gasy rehetra nareo dininareo le gasy rehetra tandrazany raha manana io sotra tompoka mankasitraka atsika rehetra hoe tsika ampisainana fotsiny zay fa zay de tena manaraka akaiky an'io tokony manao fanambarana amin'ny ministre ny affaires étrangères inday satria izy ny tany niaraka tamin'ny Alexis Buriak izy tany ao Madagasikara ao zany solotena ny fédération provisoire zany Rusiana ao Madagasikara ao zany hoe inona marina fiaraha-miasa inona ny tapa-kevitra zareo tany so de atao ambadimbadika mody atao pabemaso hoe miara-miasa amin'ny Rusia mikasika an'ity de ny fanarana tsy asan'zareo ny tena azy pabemaso mila atao fananam-panjakana io mila atao pabemaso hoe inona ny tombo Madagasikara amin'io inona marina nataonareo tao fa tsy tsara mamaritra sakabeloa malagasy rehetra nareo ialo rapitsy fa zay vahoaka malagasy ny zaka ny vokany sotra tompoka makasitraka indrindra madame Lewis samy tain'Andriamanitra fiadana ho antokatrano rehetra mankasitraka. L'actu du jour. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.